sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Asesika faliagna ndraiky aravogna faly magnano mbola tsara atsika jiaby agnaty an-tragno agny. Atsika magnaraka manjoatra ny tionjam-peo ity na zalaiza toerana misy anao. Atsika efa zatra magnaraka manjohy mankafy ary miaino atranitrany isoragna anareo ankasitragny amin'ny fofiny fitiava ampitsikitsikina ary mbola manasa anao ary agnaraka hatramin'ny farany ny fampianarana ndraiky toroteny hoentin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'izao lahady fadimy ny taona be ity ny fankalazagna ny Pâques. Atolotry ny eglizy amintsika ny lohevitry lehibe magnoloagna zegny ny tegna apôstôly matoky mifankatia tsy matahotra. Zegny no hoentin'ny eglizy ampianaragna antsika iaignatsika misimisy kokoa ny herinandro afahantsika magmasigny tegna sy magmasigny ny hafa. Ravahan'ireo vakiteny masina tolotry ny eglizy amintsika telo samihafa dia ny evanjely, ny vakiteny voalohany sy vakiteny faharoa. Arak'izay ny ary tompoko lasy tompoko vavy asaigny ampitiavagna anao hitandregny sy anjohy izay fampianaragna ndraiky toroteny zegny ampinogna ampitiavagna ary amin'ny fanantenana. Ary izany tokoa no hamafisy ny salamo fa 7:10 ihirao ny tompo fa nahavita zava-mahagaga naneo ny fahamarinany tamin'ireo firenena izy. Alleluia. Kandeha ary sika ary enointsika izany hatramin'ny farany. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, nankany Jerosalema i Saoly, ka nitady ikambana tamin'ny mpianatra. Nefa natahotra azy izy rehetra satria tsy ninoany fa mpianatra Jesoa koa izy. Tamin'izay, nalainy Barnabe izy ka nentiny tao amin'ny apôstôly. Dia notantarainy tamin'izy ireo ny nahitany tompo teny an-dalana sy ny tenenany taminy ary ny hasaiana nasehony tamin'ny nitoriany ny anaran'i Jesoa tao Damasy. Izao vao niara-niditra sy nivoaka tamin'ny zareo tao Jerosalema izy sady nitory tamin'ny kasaina tamin'ny anaran'ny tompo. Niresaka tamin'ny gentily koa izy ary niadihevitra tamin'ny Helenista. Kanjo notadiavin'ireo vonoina
ka noho ny fantatr'ireo iray finoana izany dia natery ny tany Sezarea izy vao nalefa no any Tarsa. Niadana ny eglizy eran'ny Judea sy Galilea ary Samaria manontolo faizay, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fatahorana ny Tompo no niamaro tamin'ny famporisian'ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorana ny Andriamanitra. Tumpu Saun tena futu balubuka Sampan zay mamua de uratanana Katana nilai bakamukache Bakamukache bebekua Bitumpu Saun tena futu balubuka Sampan zay mamua de uratanana Katana nilai bakamukache Bakamukache bebekua Jipianja ni Israeli maneyesa Semitunda ni Josefa tuni unji Jimipecha ke wanguni ke robima Yefana unifuni na itrase uyi Bitumpu Saun tena futu balubuka Sampan zay mamua de uratanana Katana nilai bakamukache Bakamukache bebekua Ewaluan Manasesi Efraima Defuazi nienina amutenai Tumpuni tafyo anima putenai Aseuni tabana uvunzinai Au binare au voituni Si utezi tamsisi zetarela Ani mufu paurina defabuki Amasukuinai atizai Fizahali tenanzari fanarabi Sifalesu nizareu famalu Tumpuni tafkyo abimampujanai Asuni kavana uvudinai Bitumpu Saun tena futu balubuka Sampan zay mamua de uratanana Katana nilai bakamukache Bakamukache bebekua Bitumpu Saun tena futu balubuka Sampan zay mamua de uratanana Katana nilai bakamukache Bakamukache bebekua Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masindajoany apôstôly. Anaka, oka isika tsy ho tiam-bava sy amin'ny teny fotsiny, fa amin'ny asa sy amin'ny fo tokoa. Izany no afantarantsika fa avy amin'ny marina isika, sy azahoantsika mampatoky ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha manameloko antsika ny fontsika, dia lehibe noho ny fontsika Andriamanitra, sady malala ny zavatra rehetra. Ria ava malala. Raha tsy manameloko antsika ny fontsika, dia mahazo manatona n'Andriamanitra amin'ny toky isika. Ary na inona angataintsika dia ho azontsika, satria mitandrina ny didiny sy manao zay tsara eo masony isika. Ary izao ny didiny, dia ny inoantsika ny Jesosy Kristy zanany, sy fankatiavantsika araka ny didiny nomenantsika. Izay mitandrina ny didiny dia mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary ny afantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomenantsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
atsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ny izany evanjely masina nosoratany masinday joany voninahitraneo anao ry tompo. Tamin'izany andro izany i Jesosy ny teny tamin'ny mpianana nanao hoe izaho no tena fotoboaloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra tsy mamoa eo amiko dia esoriny ary izay rehetra mamoa dia rantsanany mba hampamoa azy bebe kokoa. Efa madio ianareo izao noho ny fampianarana nataoko taminareo. Mitomoera ao amiko ary izao hitoetra ao aminareo. Fa ny sampana izay tsy miray amin'ny fotoboaloboka tsy mahazo mamoa ho azy, ary toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izao no fotoboaloboka ary ianareo no sampany. Izay mitoetra ao amiko sy itoerako no mamoa be, satria raha tsy izao dia tsy maefa na inona ianareo. Izay tsy mitoetra ao amiko dia arina any ivelany tahaka ny sampana ka maina, ary angonina ny sampana ka atsipy ao anaty afo dia may. Raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao aminareo ny teniko dia angataka izay tianareo ianareo ka atao aminareo izany. Ho voninahitra ho an'ny raiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatro. Izany ary ka mikalazaontsika ny teny ny tompo dia raneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, araky ny efa voalazasika amin'izao paka izao isaky ny alahady dia mampisongadina toetrany Jesosy anankiray ireo vakiteny atolotry ny eglizy mba hianaratsika izay toetra izay ka hivelomantsika azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro, indrindra amin'ny herinandro iny ka tonga sika ho tena kristianina, izany hoe ny kristianina dia izay mitondra ny anaran'i Kristy ka ho Kristy piarabelona amin'ny olona isika. Ka tamin'ny alahady lasa teo dia sarosika sara fa i Jesosy mpiandrony tsara no nankalaza isika, ary tamin'ny alahady fahatelo dia i Jesosy piarabelona amintsika no ndinisika ary nisopitsika aza fa olona velona tokoa miara-dalana amintsika i Jesosy fa sy firehekevitra, sanatria ny alahady faharoa dia Jesosy endriky ny famindrapon'Andriamanitra eo anivosika no nibanjinitsika, ary tamin'ny alahady ny Paka dia Jesosy tsangako velona aina vaovao ho asika. Ka amin'izao alahady fadimy amin'ny Paka zao dia i Jesosy fotoboaloboka, Jesosy voaloboka moa no marimarina kokoa, ary isika no rantsany. Io no asongadin'ny vakiteny androany, isika no rantsany ka sampana mitoetra tsy mifikitra aminy, ka raha mifikitra aminy tokoa isika mitoetra aminy dia mamoa be. Tsy mila ambara fa sedra ny iainantsika tamin'ny herinandro masina teo iny, tamin'ny fandalovan'ny cyclone iny dia azo lazaina fa sedra mahafoasika ary manosika sika ara hitoetra amin'ny Jesosy. Raha sy zany dia zary sampana maina ary maty isika. Mety tsy ho azosika loatra ny fanoharana nomeny Jesosy androany satria sy dia maro amintsika no efa nahita voaloboka. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia Jesosy ny kakazo anankiray ka isika no rantsany, ka raha sy mitoetra amin'ny kakazo ny rantsana dia ho maina, ary dia izay ny tiany Jesosy ambara, izy no aina ao antsika, ka raha miaraka aina amintsika dia
ho velona tokoa ary izy raha teo moa no miara-dalana amintsika velona eto anivosika izy ary izy no mamindra fo amintsika izy ilay mpiandro tsara mahafohy ny aino atsika ka izay indrindra tiany Jesosy ho fantatra na rantsana mamoy isika na si ary zay no lalana entina manorina eglizy tranon'Andriamanitra ka isika no vato velona hoy Masindahy Piera amin'ny taratasiny voalohany toko 2 andininy 4 ka tamin'ny 5 vokatry ny paka fandalovana mialana amin'ny fiainana tsy zarizary mirehefarehefa amin'ny tany ka miditra amin'ny fiainam-baovao mahatonga antsika olo raika ao amin'Andriamanitra eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra frately toto iny papa ary eo atsika olo raika sika ziaby raitapo isika ziaby mitaky fivampenitra mahery vaika amin'ny fitondran-tenantsika zany mba ho fitondran-tena mifanaraka amin'ny toetra ny Kristy sy maintsy mifikitra amin'ny Kristy isika raha ty isika ny anaka ny Kristy kazary Kristy mpiarabelona raha teo norina eglizy trano na eglizy olona velona isika dia oka sy maintsy mitoetra ao amin'ny Jesosy mba hamokatra ary zany no voalazany evanjely amintsika ny an'ity ambaran'i Jesosy mazava sara izao ny tena fotoboaloboka any raiko ny mpamboly izy ny voaloboka mahafapo ny ray satria nanaiky azy ampitiavana ka namokatra be izany koa ny tsy maintsy ho anjara-piainantsika matoa sy mamokatra ny fiainantsika tsiraikiraiky na isam-pianakaviana na ara-piarahamonina na eo anivon'ny firenena dia satria rantsana sy mitoetra amin'ny fototra isika rantsana tsy mihaino azy fa mihaino ny saim-pantany ka sy mandeha amin'ny lala mahitsy ry kristianina havana avy amin'ny voaloboka no hanaovana ny divay ary manambara faliana sy aina ny divay ao amin'ny baiboly raha sotroina ampitoniana tsara fa sy hoe hoentina amamondray koa atolotra Jesosy amintsika koa ny divay izay miova ho rany raha mitoetra amin'ny fototra tahaka an Jesosy isika sampana dia amokatra be raha sy mamokatra kosa ny sampana dia ho tapaina araka ny henontsika tamin'ny evanjely ary efa nilazaisika teo ka ataony amin'ny afo kapotika ho indrindra ny evanjely ny sampana rehetra sy mamoa eo amiko dia esorina ary izay rehetra mamoa dia rantsanana mba hampamoa azy bebe kokoa araka henontsika zany zao dia sy maintsy ratsanana itsika zany hoe diovina mba hivelatra bebe kokoa hisokatra bebe kokoa amin'Andriamanitra ary hisokatra amin'ny hafa ka hifampitsivona hifanasoa sanatria isika ho lasa sampana sy mamoa ka arinany anaty hafa ambara amintsika matety fa okary isika ho misionera mafoy ho tabernakla amafiavanana fiadanana sy fanantenana amin'izao andro sarotra atrehantsika zao maro ireo very fanahy mbola velona ho isika ka okary isika manana ny Jesosy anampy azy ireo hiverina amin'ny lalan'ny fiainana zary ka isika nitory lalana ho azy ireo mivelona ny kongresa eukaristika isika amin'izany ary zany no tanjony ny kongresa eukaristika ahatonga isika ho mpampiavana ampiombona ary rehefa miombona tokoa isika dia mifampisimbana mifanasoa ary zay ny fiadanana raha rantsana sy mamokatra kosa isika sanatria dia lasa taranaka mpandrava mamokatra isika raha mitoetra ao amin'ny Jesosy zany no maha-kristianina isika zany no identité isika ny maha-Kristy mpiarabelona amin'ny olona atsika satria mivelona ny fiainana eukaristika isika ka izay indrindra ary ry kristianina havana aoka hifikitra bebe kokoa amin'ny Kristy isika ka ahatonga isika ho tabernakla velona ho isika mamafy fiadanana eo amin'ny manodidina isika na dia kristianina nefa isika dia sy maintsy ho ratsanana araka nilazaisika teo diovina mba ho tonga eglizy olona velona missionnaire tabernakla velona izany hoe mitondra ny Kristy eo anivon'izao tontolo izao na dia sy anisan'izao tontolo izao aza ezaka ataosika zany amin'ny fanorenana ny eglizy EOV fa ny sampana izay sy miray amin'ny fotoboaloboka hoy Jesosy sy mahazo mamoa azy ary toy izany koa ianareo raha sy mitoetra ao amiko raha te hampamokatra ny fiainantsika isika zany dia sy maintsy miray amin'ny Jesosy na dia zany aza sy maintsy diovina ny ratsana mba hamokatra bebe kokoa sy ho voninahitry ny ray ny hafalisika rehefa mamokatra sy maintsy misy ezaka atao zany amin'ny zay lalam-piainana anarandian'i Kristy zay ary zay no lazaina hoe fahafiozana ary zay fahafiozana zay anefa dia mila faharetana koa fa sy hoe manao indray mandeha dia vita ary izay faharetana zay ihany koa ny fanadiovana ny rantsana sy maintsy maharitra mitoetra ao amin'ny Jesosy isika sy hoe androany isika hivavaka dia hamokatra sahady
ain'Andriamanitra izany satria tsy misy sy aina tao fa sy maintsy miezaka isika ary zay ezaka izay no fanadiovana asika. Sy maintsy mijoro amin'ny fahasahiana koa isika. Mety aratsiratsian'olona isika, adalain'olona tahaka ny nanjoan'i Jesosy, aoka isika hifikitra sy toetra ao aminy anatin'ny faharetana sy fitokina. Aoka isika hizoro vavolombelona tahaka ny Lucien Botovasoa zay vao nankalaza isika ny fetiny, tsy natahotra fa sainy zoro hatrany ho vavolombelona i Lucien Botovasoa. Aoka ambarasika fa tena mitoetra ao amin'ny Jesosy tokoa isika ka hanana fitiavam-bavaka. Izany no ararotina eto anasanantsika mba hivavaka bebe kokoa fa indrindra amin'izao andro sarotra atrehantsika izao. I Jesosy no nilaza fa misy karazana demony sy afaka raha sy amin'ny alalan'ny fifadikanana sy vavaka. Antsoy isika ny fanahy masina mba hanavao asika ny fahasoavan'Andriamanitra, mba handevona n'izao krizy vokatra ny cyclone zao ka tonga asika hoe ove missionnaire tabernakla velona araka ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany. Hitasika fa andehan'i Jerosalema i Paoly andinika miaraka amin'ireo apôstôly, miaraka amin'ny Pierre satria misy mandady ny trambo mitady anankirotana. Pesaka ny zavatra mifamaofao amin'izao fotoana izao, na eo anivon'ny resa-pirenena, na eo anivon'ny firenena, na eo anivon'ny eglizy, na eo anivon'ny diocèse misy isika, na eo anivon'ny eglizy rakaza. Sy azo afenina izany, mandady tokoa ny trambo mitady anankirotana. Pesaka ny korontana eseroa, mila mandeha any Jerosalema isika. Inona moa ny dikan'izay hoe mila mandeha any Jerosalema? Mila mifampidinika, mifampiresaka ary miandry mba mitady an'izay fampitoniana izay hiatrika ny zavamisy, miara-miatrika ny zavamisy. Ary zay no tiany Papa ambara amin'ny synode, ary zay no antony anaovasika ny synode, ary zay no dikan'ny congrès eucharistique, ary zay no dikan'ny procession ataosika mandritra n'io congrès eucharistique io. Ary io no azo lazaina fa tena iaka ataon'ny Papa matetika ary miainga avy amin'ny encyclique Fratelli Tutti. Mila mamboly tontolo mpiainana ahafana mifanakalo hevitra sy mikolokolo fifandraisana isika. Izany ny atao hoe culture de dialogue sy culture de soins. Ireo rehetra reo no ezaka ataosika mandritra izao synode fahafito izao. Vita ny etape roa voalohany, miditra amin'ny etape fahatelo sika izao, ary de mitondra antsika amin'ny congrès eucharistique national zay tena hivitoerana faratampony ametrahana io tontolo mpiainana ahafana mamboly fihavanana araka ny teny faneva hoe fihavanana nasitrana izao tontolo izao. Praitapo ianareo rehetra, entsika mba afaka tokoa ary ny congrès eucharistique mba ho tahaka ny nienan'ireo apôstôly tany Jerosalema, hivitoerana ifanakalozakevitra ka zary hivelomana ny fihavanana satria mifampiresaka, afaka mifampidinika ao anatin'ny fitoniana ka mifamela eloka, mivelona ny famindrapo ka miroso amin'ny tena fihavanana sady kristianina no malagasy. Io no any lalana mitondra sika tokoa amin'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana ary ikasana ny soiombonana, satria tanjona iray ny tratrarina dia ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka izay indrindra anatin'ny andro sarotra isika tahaka ny tamin'ny andron'ny apôstôly, ka aoka hoe no isika ny zavatra niseho tamin'izay fotoana izay. Tamin'izany andro zany nakany Jerosalema isôly ka nitady ikambana tamin'ny mpianatra. Izay tokoa ny lalana. Aza matahotra isika, aza mavozy isika fa mirosoa amin'ny ezaka mety ho vitasika. Raiso tanana tahaka ireo apôstôly ny diocèsesika. Mezay isika ameno ireo sazosota, dinio ireo taratasy sy dinika efa nalefa any amintsika fa indrindra amin'izao fiomanantsika ny synode izao ary izao fetrehantsika ny congrès eucharistique izao. Izany koa ny mbola ampisehivy ny vakiteny faharoa manambara ny fanorenana ny eglizy amin'ny alalan'ny fifankatiavany ny vita batemy. Ho indrindra ny vakiteny faharoa, anaka oka isika sy ho tiam-bava sy amin'ny teny fosiny fa miasa sy amin'ny fo tokoa. Zany no ahafantarana fa avy amin'ny marina isika ary azahoasika mampatoky ny fosika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany no entsika norona ny eglizy olona velona. Zany ny tena
apôstôly satria miray aina amin'i Kristy, mitoetra ao amin'i Kristy ka mamokatra be. Matokia, mifankatia sy matahotra famijoroa ho tena vavolombelona. Izany apôstôly, olo-pinoana, olo-panantenana, olo-pitiavana ka mifikitra mandrakariva amin'i Jesoa fotoboloboka. Ry Jesoa Kristy zokinay io, amin'izao fiomananay amin'ny congrès eucharistique national zao, dia mangataka aminao zahay, ianao ny fotoboloboka ka ingany mba ho mafy kokoa ny fiombonanay aminao, amafisy ny finonay, erezo zahay sy ho very fanantenana ka amin'izay sy avozo sy ataotra fa hanana fahasahina iroso lalandava sy misalasala amin'ny ezaka fanomanana rehetra araka ny sokazi-piainana misy anay amin'izao fiomananay amin'ny congrès eucharistique izao. Iboiboika ao anatinay mandrakariva ny fanantenana rano velona sy metritra ka manosika anay iroso otrany na dia sarotra sy mideza aza ny dia ifikitra amin'ny afim-pitiavanao zay ry Jesoa ka iroso otrany amin'ny fifampitsimbiana sy ny fifanasoavana. Anana fahasahinana izahay ka ho tonga fahazavana sy fanasina eo amin'ny manodidina anay fandrindra amin'izao olona maro very repera very fanahy mbola velona izao. Anana faharetana ifikitra aminao ane izahay satria ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Anana fitiavam-bavaka koa ane izahay ka anana fanampo tanteraka ampamokatra ny fiainanay sy hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ampianatra ny fahamarinana, ampiavana, hay ampizoro ny rariny sy hisiny masiny marireninay io. Be azo zahay afoy takanao mba ho afaka norina ny eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra Frately Tuty olo raika antsika jiaby. Masinday Josefo mivavao anay mba hanan'ilay fasahina hiaro ny fianakaviana eglizy kely ka izahay ka ifampisimina ifanasoa engany Lucien Botoasoa zay modely ho anay anampy anay ahafana iroso amin'ny lalindalina koa ahatonga anay andray atanana ny eglizy tahaka anao ka amokatra be. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavana